Tohiny ilay raharaha fitsaram-bahoaka izay niseho tany Ikongo. Olona efatra no voasambotra sy atao famotorana any Ikongo amin'izao fotoana izao ary mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha fitsaram-bahoaka izay niseho tany Ikongo ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay nahafaty olona tany Ikongo no tena iresahantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resahantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Ady amin'ny kolikoly sy ny fanondranana harem-pirenena nankasitrahan'ny ny filoha Andry Rajoelina ireo mpiasa ny fadin-tsiranana izay manao fisavana entana mivoaka sy miditra etsy amin'ny siranam-piaramanidina Ivato na tratra an'ilay volamena 320 kilao sy ilay 320 kilao ny faran'ny taona lasa teo iny. Tsy hivina fa notapahana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 9 janoary lasa teo mihitsiny ny momba ireo fepetra ampiarina amin'ny ady amin'ny fanondranana volamena antsokosoko. Tamin'io zany no nampitainy ny filoha fa omena fankasitrahana manokana ireo mpiasa ny fadin-tsiranana izay nahatratra ilay volamena. Notontotsaina tamin'iny andro ny omaly iny izany fanolorana fankasitrahana izany. Nahazo prime izay prime exceptionnel avy amin'ny filoham-pirenena vola mitentina 2,4 sy 720 tapitrisa ariary ireo efadahy izay nahatratra an'ilay volamena 3,570 kilao, izany hoe samy mahazo 470 sy 770 tapitrisa ariary ny tsirairay. Ireo efatra mirahalahy nahatratra ireo volamena 320 kilao kosa dia nomena prime exceptionnel izay mitentina 7,5 sy 100 tapitrisa ariary, izany hoe samy mahazo 3,700 sy 803 sy 520 tapitrisa ariary isany avy izy ireo. Eo ihany koa ny avancement exceptionnel ho an'izy ireo. Notsimpian'ny filohan'ny Repoblika fa adidintsika tsirairay ny ady amin'ny kolikoly. Mahavelom-bolo tokoa hoy izy ity ezaka nataon'ny mpiasan'ny fadin-tsiranana teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato ity. Namafisina fa nahomby ny paikady sy ny fomba fiasa vaovao izay entina miady amin'izany fanondranana harem-pirenena izany. Tsy hoe rehefa misy ratsy ihany vao hita sy fantatra, fa rehefa misy ezaka koa dia eto ny fitondrana indrindra fa ny tenako hankasitraka ianareo hoy hatrany ny filoha Andry Rajoelina teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato izay. Tao anatin'izany dia fantatra fa nametraka zotra roa miavaka ho an'ny mpandeha ny fadin-tsiranana. Ankoatra ilay prime izay manokana dia notokanan'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa ny maraina ny omaly iny ireo fitaovana sy fanavoazana napetraky ny fadin-tsiranana eny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato eny. Fanatsarana ho amin'ny fandraisana ireo mpandeha izy io no sady hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy hiantohana ny fandriam-pahalemana. Raha zoina dia nametraka zotra roa miavaka ho an'ireo mpandeha ny fadin-tsiranana. Ny zotra maitso ho an'ireo mpandeha izay tsy manana entana ho ambara, izany hoe apetraka izy ireo amin'ny tapis roulant mifandray mivantana amin'ny scanner ny fisavana entana ary eo no mivoaka ny amin'ny seranana. Etsy ankilany kosa dia misy ny zotra mavo ho an'ireo izay manana entana ho ambara, izany hoe zotra hametrahan'ireo entana tokony handoavana haban-tsiranana. Notokanana tao ihany koa ilay efitra roa izay mirindra fitaratra. Io efitra io indray dia
afaka ahitana an'ireo mpandeha mitondra entana avy any ivelany. Izay indray dia nataon'ireo mpiasa ny faditseranana manao ny fanamarinana ireo entana amin'ny fomba mangarahara. Tsara ho marina fa noavoazin'ireo faditseranana ny fisehon'ilay tranga fikasana hanondrana ireo volamena 320 kg sy ny fomba hanatratrarana an'ilay nitondra azy. Isan'ny nanaitra any filohan'ny repoblika ny fanazavana fa nisy ny protokôla avy eo amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny niezaka nanao izay tsy savana an'ilay entana nolazaina fa valizy diplomatika nasian'ireo volamena. Nametraka toromarika avy hatrany araka izany ny filoha ho an'ireo protokôla sy ireo olona miasa na mivezivezy eny amin'ny seranam-piaramanidina. Manomboka izao dia tsy maintsy jerena ireo badzy rehetra sy ny famaritana ny fetritra ny azon'ireo protokôla atao. Notsipian'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa ny tsy tokony sy ny fanelanelanana na intervention ho an'ny faditseranana manao ny asany. Eo amin'ny randrana sindikaly indray, tsy tontosa ny fivoriana saika nataon'ireo vondrona politika sy sindika ary ny fikambanana maro ny zoma laza teo iny. Ka ho tohizana ny tolona ary tsy maintsy hisy ny fihaonany rehetra satria vao nahazo antso avy amin'ny ray aman-dreny ara-panahy koa izy ireo, hoy ny nambaran'ny randrana sindikaly hatrany. Mazava ny antsika ho ity farany fa dia io amin'ny sora-baventy io ataovy sery amin'izay ny fanavotam-pirenena. Ndao samy hitondra vahaolana satria miara-miaiky daholo izao ny vondron'olona rehetra fa latsaka katerena ny mpiasa sy ny vahoaka malagasy, hoy Andriamatoa Barson Rakotomanga, sekretera jeneraly ny randrana sindikaly tamin'ny mpanao gazety ny asabotsy lasa teo iny. No mariny ity sindika ity fa tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena ny farany taona 2024 teo dia samy nanantena jokera daholo isika. Tsimbina ve no eritreretina ho famahana ny olana ara-tsosialy? Vao maika mamotika ny mpiasa malagasy ireny. So dia tsy manana an'ilay jokera ny fanjakana ka andao isika hitondra ilay vahaolana satria misy jokera be dia be avy ety amin'ny mpiasa ho izy hatrany. Hoentina izany ka hatolotra ny fanjakana. Fa alohana tongavan'izany any amin'izy ireo dia kaleo mitovy hevitra aloha manambatra an'ilay izy. Hatreto ho hiatrany randrana sindikaly dia efa misy ny terme référence izay manazava sy tsy hafenina fa vahaolana amin'izao krizy ara-tsosialy sy toe-karena izao. Ka hatramin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny masovoa izay monina sy mipetraka ao Madagasikara dia efa samy nahazo an'io TDR io avokoa ho izy ireo hatrany. Ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny tohiny ilay raharaha fitsaram-bahoaka ary efa misy ny olona voasambotra amin'izao ankehitriny izao. Fantatra fa olona efatra no voasambotra sy voatazona ao amin'ny tobim-paritra ny Zandarmaria ao Ikongo mahakasika ny fitsaram-bahoaka izay nahafaty ny mpiasan'ny projet sy nandratra mpampianatra iray tao Ambato Fitaratra commune Manapatra distrikan'ny Ikongo. Mitohy araka izany ny famotorana sy ny fanadihadiana ny raharaha. Mbola mandray fitsabonana eny amin'ny hôpitaly kosa ilay mpampianatra. Ny vata mangatsiaka an'ilay mpiasan'ny projet ihany koa dia efa nomena ny fianakaviana. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video azy alefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.